Mbola baolina kitra ihany fa sokajy zokiny kosa indray izy ity eny amin'ny kianja sabotsina miaina eny dia mahazo vana tokoa ity faninanana ho an'ny baolina kitra sokajy zokiny ity izay karakarain'ny section sabotsina miaina izany ka lalao maromaro no tanterahana omaly sabotsy dina ombony famo ity faninanana ity ka rahantsika anatin'ny fanadidina ity ny lalao an'ny cheminot sy zareo avy any Akadikely zareo avy any Akadikely moa no nivoaka nandresy tamin'izany. Nitoy omaly sabotsy indray ny faninanana baolina kitra sokajy zokiny izay dina ombony fa karakarain'ny section baolina kitra sabotsina mehana. Araka izany dia lalao maromaro indray no totosa omaly tontolo andro. Ity arantsika amin'ny sary ity dia ny fihaonana teo amin'ny cheminot Madarella manao akanjo manga sy fotsy izay mikatroka amin'ny zareo avy any Akadikely. Resindry zareo Akadikely tamin'ny rainy ohatra teto ny cheminot. Tamin'ny ankapobeny dia niady ihany ny lalaon'ny rotota. Teo amin'ny fizaram-potoana voalohany dia mbola samy tsy nisy nitoko ohatra ny rotota izay UIC ihany koa no nentina niala sasatra. Teo amin'ny fidirana faharoa dia nanova mpilalao maromaro zareo avy any Akadikely. Nety izay fanoloana mpilalao izay satria nahatafiditra baolina tokana zareo. Notazominy tamin'ny rainy ohatra io ny cheminot hatramin'ny farany izay tsy nety nahatafiditra baolina mihitsy na dia nanindry mafy aza. Lesoka ho an'ny cheminot tamin'ity lalao ity ny fametrahana ireo mpilalao 12 niditra voalohany. Teo amin'ny lalao faharoa kosa indray ity arantsika amin'ny sary ity ihany dia tsy afa-bela tamin'ny ASVF manao akanjo mavo amin'ny sary, ny Institut Pasteur manao akanjo maitso. Resin'ny ASVF tamin'ny rainy ohatra teto ny Institut Pasteur. Niady ny lalao saingy nitongirana tany amin'ny ASVF ny vitana ka isa tokana monja dia afaka niboahan'izy ireo mpandresy. Itoy amin'ny faran'ny herinandro zao indray ity lalao ho an'ny baolina kitra sokajy zokiny eny sabotsina miana ity. Araka ny nambaran'ny mpiarakaratra any dia ombony fa no atolotra izay mandrombaka ny amboara amin'ity faninanana ity.